Fa isan'ny zavatra endrasan'ny maro hatrany amin'izao fotoana izao moa ny fametrahana ny praiminisitra vaovao. Raha tena iroso amin'ny fanarenam-pirenena dia tsy maintsy irosona ary atao laharam-pahamehana ny fametrahana ny governemanta vaovao raha ny nambarany Andriamatoa Maurice Beranto izay filohan'ny Fikambanan'ny Demokraty eto Madagasikara. Ny antsipirian'izay ary taterina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Vita ny asan'ny governemanta tetezamita izay mifantoka tamin'ny fampandehan-draha-panjakana hoy Andriamatoa Maurice Beranto, filohan'ny Fikambanan'ny Demokraty eto Madagasikara. Everin'ity mpanao politika ity fa laharam-pahamehana amin'ny fametrahana ny governemanta vaovao hahafahana miroso amin'ny fanarenam-pirenena. Anisan'ny fanontaniana apetraka Andriamatoa Maurice Beranto ny antony mbola tsy hanendrena ny praiminisitra vaovao. Rehefa zavatra tiany atao dia azony malalaka tsara satria izy filoham-pirenena voafity amin'izao Madagasikara mbola andala firenena tandalana zao azony atao mazava tsara maneno hoe ianona zany mitsika atao praiminisitra fantany io fa magaga zany dina tokoa moa zany mahatonga azy tsy manendry ny praiminisitra. Io olona io anisan'ny critère zay nomeny hoe tsy maintsy olona akaiky. Firy ny olona akaikiny inga era-mapiarina filoham-pirenena matokony mafeno andreo critère nrehetraterandreo. Tsy misy olona zato ny ao ary izy tsy andry an'izany olona tolotry atsero zany amin'ny tokony ho izy satria izy mitady praiminisitra hiaraka asa aminy, hiaraka hiasa aminy. Ka za zany hoa dia averiko any le teniko hoe mahagagana mihitsy ny mbola tsy amoany amin'ny agnarany zay agnaran'olo efa fantany fa moa ve ary zay ny resaka farany be tokoa zany le pression mahazo azy eo nefa zany pression zany tsy nanoagna anazy agnalan'ny DG-nomerte, tsy nanoagna anazy an'olo ny président-ny ACC, tsy nanoagna anazy anafoana ny fils, anafoana ny DST. Fotoana amin'ny fanarenana zao hoy Andriamatoa Maurice Beranto filohan'ny atoko Vita ary aminy dia tokony hafanganana amin'ny fametrahana ny governemanta izay antoka ny fanatanterahana amin'ny vinam-pampandrosoana amin'ny firenena izay niaina tao anatin'ny krizy nandritra ny 5 taona. Manamafy hatrany tokony anatotosana amin'ny fampihavana pirenena ihany koa ny filohan'ny atoko Vita.